mirereny amin'izany mihitsy aza fa hoy ny goaika sy ny fody tetsy andaniny indray tsy kombakomba mba andeha angalatra voanjo a sy vary a teny an-tsaha. Ny mpampangosindray a mbola tezitra mafy dia mafy manana n'olom-po taminy akoho ka tsy ho afaka mandrakizay ny fahatezerany fa narinony akoho ny fanjaitrany dia novonoiny sy naripany daholo ny zanak'akoho ary hatramin'ny taranaka faramandimby aza dia nafarany avokoa amony ny zanak'akoho. Mivorondolo sy mimatory andro indray dia sady ka mivelona tsy sandrovoaky ny masoandro fa dia menatra sady menatra ny ratsy nataony. Nihitsikitsika ndrehare fa mbola nieritreretiny hoe ela vao hiverina ny mpanjaka dia tsy nanao afa-tsy ny izay nahafinaritra azy izy niala voly nandeha nisiditsidina teny amin'ny habakabaka ary nandiha nameny ny habakabaka. Niezaka ihany ny voromailala nanda amin'izany korotana izany nefa tsy nisy nety ny aino azy reto vorona namany reto. Tampoka teo tonga amin'ny mpanjaka hita ny mantsy fa nisaviritaka amin'ny fiarahamonina tao an-tsaha. Tsy izao aneny nampanovoka anareo ry vorona fanohatra amin'ny didina vaokako nataonareo noho izany tonga hitsara anareo araka ny asa vitanareo avy. Efa nanomana trano tsara tare sy lapasoa anareo fa tsy nisy nanao ny sitrapoky anareo afa-tsy ny voromailala ihany. Izay hitako fa vorona tia filaminana sy mpakatoa ary tsara fanahy tokoa ka aminareo ka noho izany dia izao alaiko izy ara-monina amiko any an-dapako manomboka izao ary mipetraka amiko aminy mandrakizay. Dia toy izany ny tantaran'ny vorona raiky izy. Amezatsika azy andeha averintsika hoe ilay tenin'Andriamanitra teo Galatiana 5:17 tapany manao hoe fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Mivavaka isika. Jesosy, nareo ny madinika ao, madinika izay hitanao dia hitanao momba an'ireo Jesosy. Apetrako am-pelantananao ny fiainany, apetrako am-pelantananao ny hoaviny. Tsy miafina aminao nefa Tompo fa betsaka amin'ny fakapanahy, betsaka amin'ny fotoaman-dratsy. Tehirizo ireo Tompo tahaka amin'ny voromailala mba hanana fiainana tsara feno fanahy masina ka hitoetra ao aminao, mandra-piavinao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana indray sy hanonanay izao vavaka izao. Sotra Tompo. Amen. Maky sain'ny soratra masina isika ry havana dia ny Amosa 7 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15. Amosa 7 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia naniraka tany amin'ny Jeroboama mpanjakan'ny Israely Amazia, ilay mpisorona tao Betela nanao hoe Amazia efa nanao tetika ikomy aminao. Amosa efa nanao tetika ikomy aminao teo amin'ny taranak'Israely ary tsy zaka ny tany ny teniny rehetra satria hoy Amosa ho fatin-tsabatra Jeroboama ary ho baboana hiala amin'ny tany tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosa ry pahita andeha mandositra makana amin'ny tany Joda ianao ka minana anina ary maminania anina fa aza maminany eto Betela intsony. Fa fitoerana masiny mpanjaka sy tranon'ny mpanjaka ity dia namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany fa mpiandrondro sy mpioty aviavy ihany aho saingy nalain'i Jehova tany ampiandrasana ny ondry ka nataony hoe
mandehana ka maminania amin'ny Israely oloko. Amen. Galatiana toko voalohany. Galatiana toko voalohany ny andininy 1:12 ka hatramin'ny 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ampahafantariko anareo rahalahy fa ny amin'ny filazantsara izay notoriako dia tsy araka ny fanaon'ny olona satria sady tsy mandray azy tamin'ny olona no tsy mba nampianarina fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Efa renareo nitoetrako fahiny manoloana ny fivavahan'ny Jiosy, nanenjika mafy ny fiangonan'Andriamanitra ka nandrava azy. Nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jiosy koa, mihoatra noho ny maro indray mihira amiko eo amin'ny fireneko sady tena fatrapitana ny fampianarana voatolotry ny razako. Fa rehefa sitrak'Andriamanitra izay nanokana hatrany an-kiboniny sy ny antso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriako azy any amin'Jetilisa, niaraka tamin'izay dia tsy nakasaina tamin'ny nofo aman-draha ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly taloha koa, fa lasa nakany Arabia dia niverina ho any Damaskosy indray. Itsangantsika ry havana amaky ny filazantsara. Filazantsara araka ny Marka toko 10 ka ho vakiana manomboka amin'ny 9:7 ary tsahatra eo amin'ny 2:10. Filazantsara araka ny Marka toko 10 manomboka amin'ny 9:7 hatramin'ny 2:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Ary maro no ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanaky Davida, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe, antso ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe, matoky, mitsangany, miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsambotra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, rabony eo, ny mba hampahiratana ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao, ny finoanao nefa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an Jesosy teny an-dalana izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ivavakisika tompoko. Raha eo, mankasitraka anao izahay noho ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny teny izay novakiana teo. Ankehitriny ny mpanomponao hanambara aminay ny hafatrao, ny fanahinao masina hanendry ny lelany, ka nisitraka ao tokoa no ho ambarany aminay. Ary ho anay izay iaino, sokafo ny fonay, andraisanay ny hafatrao. Koa mitenena tompo fa vonina iainanao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen.
amintsika izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho amintsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Marika toko 10. Teo amin'ny fiarahamonina jiosy ireto antokony olona ireto ny olona kilasiana ho farahidiny teo amin'ny fiarahamonina ary isan'ny mpanota, ny mpivarotena, ny jamba, ny boka, ny mpamorietra ary ny hafa firenena na ny jentilisa. Ireo telo ireo zany ampitoviany jiosy amin'ny amboa. Zay mahatonga hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy amin'ny amboa kely. Ny mpivarotena, ny jamba, ny boka, ny mpamorietra ary ny hafa firenena na ny jentilisa zany. Re zany olona tsy azo iarahamonina ary matetika tsy milevina ampasan-drazana satria ny boka sy ny jamba dia aretina avy amin'ny fahotana na ny ray aman-dreny ny mpanota be na izy tenany. Re zany tsy tonga ho azy teo amin'ny toetsaina jiosy fa vokatry ny fahotana. Ny mpamorietra moa halan'ny fiarahamonina satria mifanerasera loatra amin'ny jentilisa ary heverina fa mpanambaka ka na manan-karena ary izy tsisy mpiarahaba, tsy de miarahaba mpamorietra zany ny jiosy, tsy miarahaba mpivarotena, tsy miarahaba olona jamba, tsy miarahaba olona boka ary tsy miarahaba ny jentilisa. Eto zany i Bartimeo jamba no resahana eto. Olona voailika zany marginaliseo izy nareo amin'ny fiarahamonina no resahana eto. Fa misy voambolana anankiray miverimberina ato amin'ity teny ity dia ny momba ny antso sy ny fiantsona ary ny matoan-teny hoe miantso. Ndeha isaitsika dia isaitsika. Atanareo hoe dia amin'ny semantika zany amin'ny 770 ina no misoratra ao dia ny antso izy, dia amin'ny 770 vao mainka ny antsoantso izy, ny amin'ny 770 antso izy, dia ny 770 ihany mbola misy dia ny antso azy izy, dia mbola misy ndray miantso anao izy. Resaka fiantsona zany ny resahana eo zany. Ny maha olom-boaantso ny resahantsika hoe ahoana ny famaritina ny maha olom-boaantso eo amin'ny filazantsara ny marika amin'ny alalan'le tantaran'le jamba, zay ny resahantsika eto zany. Matoky mitsangana miantso anao izy, zay ny tenin'ny olona tamin'le jamba. Amin'ny 770 misy an'izany. Matoky mitsangana miantso anao izy, antso le jamba hoy Jesosy. Olona tahaka nahoana zany eo amin'ny marika natao hoe olona olom-boaantso. Zavatra roa ihany ny resahantsika amin'izay maro tokony ho resahana. Ny voalohany dia olona tena mino amin'ny Jesosy Tompo. Olona tena mino amin'ny Jesosy Tompo eo amin'ny teny fototra dia tsy mitovy misy karazana finoana anankiroa. Ny anankiray finoana tsotra atao hoe croyance, ny anankiray finoana ambony karazana atao hoe foi. Ireo zany tsy mitovy. Ny olona rehetra dia manana croyance avokoa, mino ny fisiany hery tsy hita, ny anjely, mino zavatra maro ny olona, ary indraindray atao hoe mino foana ary. Io zany atao hoe croyance zany io. Fa ny anankiray foi, zay finoana misy votoatiny mazava tsara. Fa ny matoan-teny hanaovana an'ireo dia ray amin'ny verbe croire na ny mino. Ka le hoe foi zany ny resahana eto finoana amin'ny Jesosy marina, tena mino. Foi zany le resahantsika fa tsy le hoe mino tsotra, croyance. Ny olona mino an'i Jesosy io zany mahafantatra tsara ny momba azy. Na dia eo ny zava-misy amin'ny fiarahamonina. I Bartimeo sady efa jamba amin'ny kilasy ny resahantsika teo farana ambany amin'ny fiarahamonina, no inona koa ny asany hoy sisy?
mpangataka zany hoe tainombona tsetsin-davaka ozy nareo zany mahazo azy zany sady efa jamba izy a no tsy manana izy zany rehetra zany nefa tsy misakana azy hino any Jesosy ary zay mahatonga azy hoe rehefa mba tsy mavono maso dia mba tsara ny sofina sy ny saina injany Jesosy avy any Nazareta fantany fa misy an'izany Jesosy avy any Nazareta zany mampatsiahy ny mpanoratra eto nareo mpianatra pastera naratolojia le viteny dia mampatsiahy izy hoe misy an'izany Jesosy avy any Nazareta zany ary mariky ny finoana dia fantany hoe izy io ry Jesosy zanaky Davida anaram-boninahitra ambony zany teo amin'ny Israely anarana misy mahafantatra izy hoe mpamindra fo io ary tsy miala amin'izany izy na dia misy ara ny sakana maro izy ny teny mafy azy mba angina andiny fahavalamy efapolo fa vao maika ny antsoantso izy hoe zany ny finoako a zany ny fahafantarako an'iny izy an'izy teny zay le olona tiana mino mahafantatra zay inono ary tsy vitany mahafantatra zay inono koa fa mahafantatra n'izay ilainy rehefa mino izy satria rehefa nanatona an Jesosy izy dia namitaniany Jesosy inona tsara ny tianao inona ny tianao satria betsaka koa ny olona mino fa mitaniany tompo inona tsara moa no inonao ny ilainao misy olona mino fa Jesosy aminy a Jesosy zany a Jean matrimonial angamba zany hoe mpanera vady ny tena andehananao Jesosy aminy a pisera arabola zay ny tadiavina i Jesosy aminy dia mpanome harena zay ny tadiavina tsy hoe raha tsy avatrany akory zany fa mbola am'le finoana inona zany le resantsika tafampidirina teo mbola le ambany ary na dia ny amto nandehanana ty amin'ny fiangonana ary satria mankaty ny vadiny zay ihany fa rehefa tsy mankaty vadiny tsy mankaty koa izy ary zay karazana finoana zay na mitaniny Jesosy inona tsara moa ny tena ilainao dia tokony am'tany tena zany tsika inona tsara nandehanantsika ty amin'ny fiangonana le finoana tahaka ny ahoana ary zay na mitaniny Jesosy eto dia ny mpampahiratina ny masoko tsy hangalatra itsony a hiala amin'ny falotona hiala amin'le klasy misy a zay farana ry ambany amin'ny fahotany zay no ilaiko izy le jamba ary zay le tadiavin'i Jesosy amintsika kehitry zay ny antony antsony Jesosy nantsoy le jamba ary tafavoaka tamin'izany le jamba hoy zay ny ampahiratina ny masoko tsy ny maso ihany ny mahiratra fa ny saina efa nahiratra taloha ahoana ho Jesosy taminy andininy faharoa-dimampolo mandeha any ianao ny finoanao nefa navonja i finoanao io misy ivo ao amin'i Jesosy Kristy ary tsy finoana manjavozavo io fa tena finoana marina ary mafiorina ka nasedraina ary tsy milofiky ary tsy filan-javatra fotsiny fa azony atao miteny hoe mevola dia tsy mangataka eo intsony atao betsabetsaka dia mandeha nandeha bus dia misy an'le hoe rehefa nitarinao izy anaranao Max dia anaty bus zany a dia tsy nanana madinika le recevera dia le olona efa maika hoy izy tamin'ny recevera hoe anontanio ny raha Max dia nijerijery izy tsapo afa mariny zany ahoana raha Max navoakany to ohatroatra n'iny navoakany to ny tiana resahana amin'izany dia izao inona marina ny ilain'ny olona fa misy olona efa afa-po amin'ny toerana misy azy io efa mahavelona azy mety aminy io ary zay no mahatonga ny olona sasany alanao amin'ny fahantrana menao asa miverina izy satria efa ile tary mety no le miasa mafy mila olona tena mino i Jesosy fa tsy minomino fotsiny
ary zany mahatonga ny Paoly apôstôly ny teny hoe zany eo izy efa naninjika fiangonana nanana finoana ihany Paoly fa le finoana hafa ninan'Andriamanitra izy fa tsy tena ninan Jesosy ary zay mahatonga azy ny teny hoe rehefa sitrik'Andriamanitra nanokana tanan-kibondreniko niantso aho izy dia tonga hitorony filazantsara nantsona i Paoly nandalina ny finoana izy hoe iza tsara moa Jesosy rehefa ninano tamin'ny tompo izy ary finoana io tsy miankina amin'ny zavatra hita maso amin'ny zavatra rehetra Korintiana voalohany toko voalohany ny andininy fahenina amin'ny roapolo hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny vakitsika Korintiana voalohany toko voalohany andininy fahenina amin'ny roapolo hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny olona tao Korinto zany ny rehare fatratra tamin'ny finoana taony manan-karena taony manam-pahalalana taony mahefagagana taony mahery taony malemy taony sahirana taony tsy manana fanomezam-pasavana firy ka tenenin'ny Paoly apôstôly hoe ny fiantsona dia tsy miankina amin'izany rehetrarehetra zany fa miankina amin'ny finoana fa tsy miankina amin'ny maizy azy ianao nizanizy ianao ary zay ny manomboka amin'ny dininy fahenina amin'ny roapolo vakitsika hoe fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olo kendra araka ny nofo tsy firy ny olona mahery tsy firy ny avorazana fa ny adala amin'izao tontolo izao dia ny fidin'Andriamanitra hampamenitra ny hidra ary ny malemy amin'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra hampamenitra ny mahery ary ny varazana amin'izao tontolo izao izay efa nevateva ny fidin'Andriamanitra dia no ataony tsy misy azy mba hahafoana ny misy mba tsy hisy nofo azo mirehare io natrehan'Andriamanitra fa avy aminy nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahindrena sy fahamarinana ary fahamasinana ary fanavotana ho antsika mba ho araka ny voasoratra hoe ny rehanao Paoly apôstôly tsy ny fahaizanao na ny razanao na amin'ny herinao fa inoyanao milo an'Andriamanitra ary aza mirere na amin'ny teny mahitsy hoe miseho molay eo natrehan'Andriamanitra fa ny adala afaka ataon'Andriamanitra mpamenitra ny hidra ary zay no afarina nareo mpianona nitakan'izany hoe tsy azo atao mihitsy milaza hoe le olona adala mitsindroka zordira io ka vera amin'ny afo be tsy zany enao no mety tsy tafiditra satria isao kely ny fahotana vitanao dia isaony anazy manko anazy nefa ino ny ataony mampisaina be zaby zay no mahatonga reny taizanana mitobo sy ny sisa ka zabately amin'ny fampianarana momba ny démonologie ho anareo mpiandro ny sy fala sy telo fa tsisy miteny mihitsy ny soratra masony rehefa adala ny olona dia tsy tafiditra an-danitra fa ianao no mety tsy tafiditra fa ny fahotana io kely balitika balazaiko anareo efa le ataony io ihany fa ny anao betsika sa tsy betsika ny antsika azonareo ve zany mba efa nikajinareo hoe firy ny anazy dia firy ny antsika iza ny sarotra tafiditra amin'izany izy sa isika tandremo tsara matanjaka be io teny iny adala amin'izao tontolo izao izy entin'Andriamanitra mpamenitra ny hidra zay no atao sady io fa hafa ny nofo hafa ny fanahy mety maloto ny nofony fa ny fanahiny mety madino inao ny olom-boaantso izy dia olona tena mino an'i Jesosy fa ny faharoa dia izao olona tena manatona an'i Jesosy manatona an'i Jesosy tsy mandeha ho azy kory io ny manatona an'i Jesosy dia mifanerasera aminy ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko miantso ampy ve ny faneraserahanao amin'ny Jesosy raha ho tokana dekona no tena ampy ve ny faneraseranao aminy raha amin'ny tany ray mpianakaviana iza ny mpanao le teny mavitrika be sady malaza hoe tavy ny vavika rankizy mizany le ankizy satria efa naheno an'izany manko izy tao an-trano fa le ry manao sa tsy manao tsy mbola heno manao izy tavy ny vavika da raha ve vavika tsy vavaka
izy ndre mety mody mitandroka eo tsy anao izy amin'io a fa mbo manaitra fotsiny izy eo anatin'io. Mila mifanerasera amin'ny Jesosy. Heno le feo vao niteny Jesosy antsoa le jambo. Ary izy misy sakana. Voalohany izy efa jambo. Faharoa ny olona ny sakana azy. Amin'ny tantara zany a, na amin'ny angano na amin'ny ino na amin'ny resi rehetra dia misy foana natao hoe mpanohana anao, adjuvant. Sy ny mpanohitra anao, opposant, misy foana io. O amin'ny tantara misy foana, jereo le film reny manko, fa misy foana le miandana amin'le héros dia misy le manohitra azy. Dia zay koa le tantara eto. Ary ny olana dia roa foana ny fiaviany, ny ray avy amin'ny olona, ny ray avy aminao. Aza manilika any amin'ny olona. Satria le olona ny sakana. Fa jereny andinin'ny fahadimampolo, babakitsika andinin'ny fahadimampolo. Ahoana ho sisy? Dia naninona ho sisy? Zay le avy aminy nisy sabatra tokony arina fa manavesatra. Izy ane jamba nipetrika teo, fatatsika fa misy entana zany, misakobona be ao sy ny sisa. Io dia midika ankolaka hoe misy sabatra tokony ialanao, arinao, vao tonga amin'ny Jesosy ianao. Fa raha tsy zany anao tsy tonga ao. Roa zany a ny olana foana, tandremo zay. Ny ray avy amin'ny olona, ny olona misakana. Ny ray avy aminao. Inona ohatra ny olana Zakaiosy? Tovany hoe tantarana anankiroa reo. Ahoana ho sisy? Nitady ahitan'izay Jesosy izy. Taiza koa moa misy an'ny Zakaiosy zany ho sasany. Lioka toko 7:20. Aloha jerena mihitsy fa manjary sahirana ny sasany. Lioka toko 7:7. Ao le zavatra anankiroa resahako hoe ny ray avy aminao, ny ray avy amin'ny olona. Zay foana zany ny fototra ny olana zany a, raha vao tsy mahay amin'izay ianao ny ray any ny vovahanao. Ahoana ho sisy? Lioka toko 7:7 vakitsika. Ary nitady ahitan'izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsaha amin'ny olona ny fanety, zay le ray. Faharoa satria pota kely izy. Tanareo? Fo izy. Azo interpretena zany fo ve ny fisainana, sa ny fikaroam-baolana inona le tiana resahana amin'io, fa zay koa ny eto. Ary tsy maintsy nanala zay manavesatra azy ile jamba vao tonga tao amin'ny Jesosy. Ary ny olona mahagaga ny olona. Jere tsara manko ny amin'ny 170 tele olona nanotra. Teny mafiavy zay manginy ty. Fa rehefa reo jere amin'izay rehefa miteny Jesosy antsoa le jamba, ahoana le amin'ny 770 tapany farany? Zay le olombelona tompoko fa aza taitra. Eo izy misakana anao sakana anao rehefa hitany tafanao, izy ndray zany ny miaraba anao voalohany. Tady tsara fa le olona nanohitra anao tamin'ny zavatra iny ady taminao nanatsatso anao, rehefa tafy anao dia izy ny mody miaraba voalohany. Sambitsy izy nampresika azy tamin'io. Sa tsy manao an'izany ny olona? Zay io misoratra eo. Zay izy mifelicita izy mitsy mitantara amin'ny olona mba mitoroko hevitra mafy izy tao izy dia tafita zange ny tao ambadika atao nefa nataony tao zavatra fo. Ary zay ny fomba ny olona, ary naiza naiza io any aminareo any angamba tsisy, fa zay ny fomba amin'ny olona. Fa raha miezaka ianao manatona tahaka ny voalaza teo dia miala. Zay ny volan-drazana hoe rehefa mety ny atao maninona ho sisy so bakakara mampidin-draza kely. Ary zay le tadiavin'ny tompo aminao aza manaiky fa ataovy zay hitanao amin'ny tompo, anatonanao amin'ny tompo. Ary io ilana fitandremana koa, fa tsy hoe mahay tsy anjery soratra masina koa dikan'izany Jaona toko 5. Fa vo koa zany ny olona sasany tamin'ny andron'i Jesosy na hitsiny hoe tsy zay koa nge le izy. Jaona toko 5 ny 7:30 sy 70. Olona mpandinika soratra masina ary teolojiana mihitsy ny sasany tenenin' Jesosy eto. Ka mila miray aina amin'ny Kristy ianao, manana ny tena fiainana amin'ny Kristy.
Jaona toko fahadimy andininy fahasivy amin'ny telopolo sy ny efapolo vakitsika ahoana ho sisy dininareo ny soratra masina. Mandinika soratra masina ianareo izy izy ary fantatrareo fa misy fiainana mandrakizay io. Ireny manambara an Jesosy ny soratra masina fa nareo izy sy manatona. Efa hieritreritra tsara hoe ampianaro atompo ao inona natao hoe manatona anao. Amin'ny tantara anankiray tsy maintsy misy foana natao hoe fiandohana sy ny fiafarana. État na situation initiale, état na situation finale. Ampitahintsika na izy anankiroa hoe amin'ny dininy fa enina amby efapolo amin'ny marika teo sy ny andininy faharoa amby dimampolo. Dia hitanareo fa misy zavatra tiany marika ampitahina ao. Nareo atankavia ato mamaky ny andininy fa enina amby efapolo. Dia nareo ato amin'ny ankavanana mamaky ny andininy faharoa amby dimampolo. Nareo amin'ny ankavia ato zany mamaky aloha lefaso ary tonga tany Jeriko izy ary avonera tany Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny boka rehetra. Dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka. Averina kely le teo hoe nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka. Petraka eo izy toerana misy azy amoron-dalana nitoetrany sady jamba no mpangataka izy. Isika ato indray amin'ny andininy faharoa amby dimampolo ary Jesosy taminy mandehana ny finoana namonjena. Dia nahiratra ka nanaraka ny Jesosy teny an-dalana izy. Misy zavatra tiana ampitahina ao amin'ny fehezanteny farana averintsika tsika ato amin'ny ilany ato ihany dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony dia nanaraka ny Jesosy teny an-dalana. Inona ny zavatra mifangarika ao? Tary izy ato izy mahiratra. Aos blain no ay izy nihirana roa. Zay aloha zavatra anankiray mifangarika. Izy mbola andalam-be ihany fa tary izy mpangataka ato izy mpanaradiany. Jereo koa rehefa miaona amin'ny tompo ianao tsy hoe kory nongotana taminy. Niasanao mbola mpampianatra ihany ianao ohatra, mbola miaramila ihany ianao, mbola fa misy zavatra miova ao anatinao ao. Fa tsy tahaka ny sasany iray hoe ny olona avy any Degop déplacena aty Taminarivo fa izareo ilay efa lasa zanak'Israely. Tsy izay ilay resahana eto. Fa misy zavatra miova ao anatinao. Teo izy jamba, zao izy mahiratra. Teo izy mpangataka, zao izy mpanaradian'i Jesosy ary zay fiovana zay. Nantsona hoe transformation zay fiovana zay nitakin'Andriamanitra amin'ny Olom-boaantso. Tena mihina ny Jesosy izy ary tena manatona ny Jesosy. Mihitany mihitsy ny dingana ny lalovany hoe avy teto tonga eto zao. Fa misy ny olona tsy hay na tonga aiza fa dia efa mba mivavaka ihany izy tao am-piangonana efa 12 taona na efa 30 taona vona dekona fa tsy hita be ny any avy taiza moa izy niainga mitonga eto moa zany dia fa tsy hay tsony zany ka tsy zay mihitsy ny atao hoe fiangonana. Fa ny fiangonana c'était mouvement avy amin'ny maizina makana amin'ny mazava tena mihitsy zavatra mipetraka mihitsy ary zay mahatonga azy manana vina. Avy amin'ny fahafatesana mankao amin'ny fiainana, avy amin'ny fahajambana mankao amin'ny fahiratana. Zay zany ny atao hoe fiangonana ary zay tadiavin'ny tompo aminao ankehitriny. Matoky mitsangana fa miantso anao izy. Amen.
vavaka isika. Misatranao izay Andriamanitra amin'ity androandroany ity izay nafahanay niaino sy nanindray niafatra tamin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao. Ambaranao taminay fa ny olom-boaantso dia olona tena mino anao Jesosy Kristy, tsy amin'ny filan-javatra fa ny olona tena mino, ary tsy miankina amin'ny zavatra hita fa amin'ny tena finoana miorina ao anaty. Ambaranao ihany koa fa ny olom-boaantso dia olona tena manatona anao Jesosy, dia izany dia mifanerasera aminao Andriamanitra. Kanefa ao anaty izany dia ny fanatonana anao Jesosy dia misy ny saka. Izany dia mety avy amin'ny olona ary mety avy amin'ny tena ihany. Ka izany tianao mba horavanay sy toerinay izany sakantsakana rehetra izany, tsy hatananay anatona anao Andriamanitra. Misaotra ny amin'izany teninao izany. Ankehitriny izahay hijoro amin'ny olona tena mino anao Jesosy Kristy amin'ny ataonay rehetra, ary anatona anao mba ho tena olona mpifanerasera aminao Andriamanitra, satria izany no antoko mahazanaka ao anay, dia olona mifanerasera aminao. Dia ao anatin'izany indrindra dia mahatonga fiovana ho amin'ny tenanay tsirairay avy, tahaka n'ilay jamba izay tonga niova, raha jamba izy dia lasa nahiratra, ary ampangataka izy dia lasa nanaraka anao Jesosy Kristy. Dia iainanay izany teninao izany, ary raisinay mba tonga anay tena hanana fiovana tokoa eo amin'ny fiainanay. Koa ankehitriny Tompo, mametrika ny fiainanay tsirairay avy eo ambany fahasoavanao Andriamanitra. Satranao izay Andriamanitra ny fitantananao ny mpanomponao izay tao anatin'ny sedra kanefa nafahanao tamin'izany. Koa angatanay aminao Tompo, ny hitehirizanao anazy mandrakariva ao ambany fahasoavanao Andriamanitra, ka hita fifaliana sy fiadanana. Ary misatranao ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay afa-panadinana, ka mangataka aminao ny hitahinao tahaka ny tahinao azy tamin'izany fanadinana zany, no hitahinao azy amin'ny fitohizana ny fianarana. Dia ankehitriny ihany koa izay dia mitondra-bavaka ho an'ny izay rehetra anala fanadinana baccalauréat izay manomboka amin'ny rapitso. Tompo, dia anao Andriamanitra nome saina, fahazavan-tsaina, saina matsilo, ary indreny fitadidiana amin'ny lesona rehetra izay nianarana. Tompo, ny fahalalana rehetra dia avy aminao. Ianao no ampahatsiaro azy ireo amin'izay rehetra efa nianarana, amin'ny lesona izay rehetra efa naveriny. Ary indrindra, ianao ihany koa ampitony azy, anafoana ny tebiteby, tsy hanana tahotra, fa ho tony tsara ao anatin'izany fanadinana izany, ary ny fananao masina hitoetra amin'ny mandrakariva. Ianao tsy afoana hasaraka azy amin'izay rehetra ataony mandritra izany fanadinana izany. Ta eo mba hanana fahasalamana, hery sy tanjaka hiatrehana izany fanadinana izany. Ta eo ihany koa ireo ray aman-dreny atsara mandrakariva ny amin'ny fitondranam-bavaka ny amin'ireo zanany, ka mba hahafahany izany fanadinana, indrindra fanohanana rehetra mandritra izany. Vavaka ihany koa amin'ny mandritra izany fanadinana izany, mba hialany ny zavatra maro samihafa izay mety nelingelina ireo mpiadina, dia indrindra fa mety izay miseho isan-taona indraindray ny amin'ny fuite des sujets, ka lasa mampikorontana ny sain'ny hafa. Dia aingany Tompo, mba ho afaka amin'izay rehetra manelingelina, ny fahatapahan-jiro sy izay rehetra manodidina izany, ka ahatonga tsy fantohana ny amin'ireo mpanala fanadinana. Dia mba ilamina ny fizotran'izany mandritra ara-orinina izany fanadinana izany. Kehitriny Tompo mitondram-bavaka ny amin'ny firenenay. Dia anao Andriamanitra no aoka hitahy ny firenenay, ka mba ampitoetra ny fananao masina amin'ireo mpitondra isam-baratongany, ka mba hikatsika mandrakariva ny amin'ny asoan'ny vahoaka malagasy, ary tsinjo ny tombontsoa ho an'ny vahoaka ireo mpitondra, ka
hiala amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana rehetra izay mahatonga ny fitotonganana, ny fiamorana ny amin'ny firenena. Tompo, vavaka ny amin'ny vahoaka malagasy rehetra, tsy miafina aminao ny amin'ireo nidonam-pahoriana noho ny zava-dratsy miseho nataon'ny sasany. Tompo, mampahireza azy ireny. Ianao Andriamanitra no hamelona ny fanantenana ho azy. Ary ataovy matoky ianao mandrakariva hitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary izay mbola anatin'ny fikarakarana ny marary, Tompo, ngane mba hita fahombiazana, ahita fanasitranana, ho salama izay rehetra tsy salama. Tompo, petraka ampelantananao izany rehetra izany. Ianao Andriamanitra mahalala izay mahasoa sy mahatsara ny tsirairay avy. Eny fa na izay manatrika anay eto azy, izay manana olana, na inona ny olana misedrainy tsirairay, na amin'ny fitsarana, na amin'ny arataratasy, na amin'ny tokantrano, na amin'ny fianakaviana, ny eo amin'ny fiarahamonina, na arakasa izany. Dia ianao Andriamanitra mpamaolana no anatanteraka izany famahana olana ho azy ireo. Ary anome fahasalamana na izay manatrika eto, na any amin'ny toerana maro samihafa hitsaboana tena. Dia na izay manaraka mitambajotra serasera, dia ianao Andriamanitra ihany koa Tompo hitay azy ireny, anome fifaliana, fiadanana manana ambiampy ao aminao Jesosy Kristy. Ampy mizarany tsirairay, amin'ny toerana rehetra ny fahasoavanao, tanterao amin'izy ireo izany. Vavaka Tompo izay ny amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia hiatrika ny synode lehibe ny fiangonanao amin'ny volana aogositra ho avy izao. Ianao Andriamanitra andamina izay rehetra anatanterahany hatrehina izany. Aoka ny fananao masina hiasa amin'ny tsirairay avy, ka hizotra mpilaminana, ary ho lavitra ny asan'ny filan'izao tontolo izao ny amin'izany fiangonana izany. Fa tena hisehoany voninahitra ao Andriamanitra, ka ametrahanao indray ny olona izay efa tenendrinao hitantana sy hitondra ny fiangonanao mandritra ny efa-taona manaraka. Sy nireo tompona andraikitra 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗔 rehetra Tompo, dia apetraka ampelantananao. Vavaka ho an'ny mpitandriny rehetra izay efa miperinasa, Tompo, ianao Andriamanitra nome saina ho azy ireny, ary ny fahalalana ahafahany mitondra ny vahoakanao Andriamanitra anambara ny filazantsarana Jesosy Kristy. Tsy adino ny Tompo hitondram-bavaka ny amin'ny famoahana mpitandrina amin'ny 17 ny volana Jolay ity. Dia aoka anao Andriamanitra ny hatanteraka izany, ary mba hita fifaliana, ahavita ny asa izay efa nanendrenao azy ny tsirairay avy. Tompo, izay rehetra tsy voatoy ny vavanay tamin'ity andro anio ity. Dia anao Andriamanitra ny hatanteraka izany, araka be ny fitiavanao sy ny famondrapo aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony, anonon ny asangatahanay izany vavaka izany. Amen. Anambaran'ny finoantsika. Dia ny fanekim-pinoana ny kianina na ny fanekim-pinoana laharina faharoa ao amin'ny liturjia. Manao hoe isika mino Andriamanitra iray tsy tompanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary any Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka latokon'Andriamanitra, nateraka ny ray taron'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, no namitsika olombelona, sady famonjenantsika. Dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virtsiny. Dia tonga olona izy, nombona tamiazy fianarana, fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy. Maty izy ka naleva, nitsanga tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho anan-danitra izy, ary mipetrika eo an-tany ankavanana. Avy any navian'indray amin'ny voninahio, tsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaona sy ankilazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarana apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Misaotra ny tompontsika ry havana fa tonga amin'ny asa vaovolombela isika, izay anokanina ny reto diakona
roapolo mianaday rito. Io manantsika ny hira 380 andininy voalohany sy ny fahadimy iakarany tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana momba zany fanokanana zany ary iakaran'izy ireo aty amin'ny alitara masina. 380 andininy voalohany sy ny fahadimy. Misaotrany ray aman-dreny mpitandrina nanomeny fitenenana anay. Dia mbola faly miarabantsika mpiray finoana amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao fotoan-dehibe fanokanana sy fanaisan-tanana ireo olom-boaantso ho diakonina izao. Ankehitriny ary dia tonga eo amin'ny fiantsoana ny anaran'izy ireo tsirairay avy isika ka raha matoa sekretera jeneraly fiangonana anateraka izany. Izao dia hoantsona ny anaran'ny diakonina vaovao izay ialoavana Andriamatoa sy Ramatoa isany ny médecin colonel Handrianjakamanana tafitasoa fananana. Ravoangarysoa Yolanda, Rahobisoa Narintsalama Rivo, Kapitana Rasoa Mananjara Volantsoa Nambinina Irénée, Rasoa Nandrasana Vololonirina, Ratsimbazafy Mandatiana Malala, Rakotomavo Rambelo Baovola, Raobo Nomenjanahary Vola Lalaina, Rakotoarivonina Tomoina Nirina, Rahanta Malala Felanyaina Miora, Rakoto Malala Njakatahina, Rawely Arjaona Haingo Malala, Andriany Vohery Tatiana Valona Mia Diana, Ramanankirahina Santa Lovasoa, Rahul Malala Gisela Carolina, Rasiheno Malala Holiarsoa, ny médecin colonel Rajona Arvony Mahery Andrianina Fanambinana Voahary, ny commandant Andriamialy Harrison Hadja Aimé, Rakoto Arnoro Mami,
Rabonary Andrian'ny Mahatana Solofo Harina Valona. Misaotra ny baron'ny fiangonana isika ny amin'ny fanolorana nireo diakonina vaovao ireo. Mangataka antsika fiangonana hitsangana. Misaotra anao izay tompo ny amin'ny fotoana ankehitriny izay iananay anokanina reto olona reto, ka mangataka izay ny fanahy masina, ny fanahy izay nanomba tamboniny rano, ny fanahy izay nanokanana nireo mpanjaka sy mpisorona ary mpaminana, ny fanahy tao amin'ny Jesosy Kristy, ny fanahy tao amin'ireo apôstôly, ny fanahy nomena ny fiangonana tamin'ny Pentekosta, izany fanahy izany nangatahana ankehitriny mba namasina ireto olom-boaositra ho ireto. Ko miano taminao zay ry fanahy masina, fa ianao dia mijery ny aton'ny fo, ianao ny manamasina mamelona mahary. Ko miano taminao zay tompo mba namasina azy ireo, ny amin'ny anaran'ny Kristy irery ihany. Amen. Petraka ny fiangonana. Wakaornesika ny tenin'Andriamanitra fanorenana izao fanokanana izao. Hoe Jehovah tompo tamin'ny Mosesy, manangona fitopolo amin'ny olona Israely ento aty amiko, zay fantatrao fa tokony lo olona ento miaraka aminao izy eo amin'ny tranon'ilay fiaonana, dia hidina ka hiteny aminao, ary zaho aka ny fanahy azy eo aminao, ametraka izany amin'ireo, ka hiara mitondra aminao ity fiangonana firenena ity, fa tsy ianao irery intsony nitondra azy. Ho koa ny soratra masina, ary ny 12 ampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izay. Koa amin'izany ny rahalahy mizaha eo aminareo zay tsara laza feno fahendrena sy fanahy mba ho tendrena hitandrina zany raha izany, fa izay kosa haritra amin'ny fahavahana sy ny fampianarana. Ho koa i Paoly apôstôly, zao ny namelako anao tamin'ny Kreta ry Totosy, andaminanao zay mbola tsy tanteraka, anendrenao lo olona isan-tanàna. Ary raha misy olona tsy manantsiny, manambady tokana, manana zanaka mino, tsy nampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy ary tsy maditra, izany nitendrenao lo olona. Dia konona koa toy izany ihany, ho motona, tsy miroteny, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina amin'ny finoana, amin'ny fietreretana madio. Ary aoka ho zana toetra ireo aloha vao manao ny asa amin'ny diakonina raha tsy manantsiny izy, fa izay mahavatra tsara ny asa amin'ny diakonina dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahina be amin'ny finoana amin'ny Kristy Jesosy. Ary hoy Petera apôstôly, andraso n'olon'Andriamanitra aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo, tsy amin'ny fitiavanarena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fianarsana fa ho fianarany ondry, ary efa miseho ny lohan'ny mpiandry azo satroboninahitra tsy mety lo ianareo. Noho izany tenin'Andriamanitra rehetra izany ry havana, dia mangataka anareo hamaky ny fanekena zay efa niomananareo ho amin'izao fanokanana izao. Ndao ary havana. Azoto hivavaka sy hamaky baiboly ary hianatra soratra masina ka hizara sy hampiasa izany amin'ny fako na mampitandrina ka hiara-iasa aminy amin'ny mpahazotoana amin'ny fiandrasana ny ondron'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara, hitantana ny sakramenta ny batisy sy ny sakramenta ny fandraisana ny fanasan'ny tompo atolotry ny mpitandrina, hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana sy ny trano fiangonana, indrindra fa mandritry ny fampokokavahana rehetra, hitantana sy hitaizan'ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny sampana ary ny fikambanana samihafa, hitantana sy ny vola sy ny fananan'ny fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana, hampanaja ny fitsipika rehetra, hitantana ny fiangonana sy ny didy amandalana amin'ny fe fiasan'ny mpanany folo alindana. Herin'Andriamanitra ny ankinako hatanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra ary matoky azy fa ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Ireo izay ho raisy tanana no androso mialoha. Ranjakamanana tafitaso fanana.
noho izany fanekena nataona teo izany dia aminaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina dia mandray anao indray zahay ho isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity ka ny tompony fiadanany ho aminao. Amen. Ravouangiarisoa Yolande. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina dia mandray tananao indray zahay mandray anao isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity ho aminao ny tompo. Amen. Raopisoa Narin-Tsalama Rivo. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina dia mandray anao indray zahay ho isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity mahay resy mahatanjaha fa ny tompo mombanao. Rasoa Mananjara Volatsoa Namitso Irene Tokanina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay mba ho isan'ny diakona amin'ity fiangonana ity ho ampinao ny tompo. Amen. Rasoa Nandrasana Vololonirina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina dia manokana anao zahay mba ho isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity mahay resy mahatanjaha fa ny tompo mombanao. Ratsimbazafy Mandatina Malala. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay mba ho isan'ny diakona amin'ity fiangonana ity ho aminao ny tompo. Amen. Rakotomavo Ramelo Baovolo. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay ho isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity ny tombony fiadanana eo aminao. Amen. Robin Menjanahary Vola Lalaina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay mba ho isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity ho aminao ny tompo. Amen. Rakoto Arovonina Domona Nirina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay mba ho isan'ny diakona amin'ity fiangonana ity mahay resy mahatanjaha fa ny tompo mombanao. Ranta Malala Filaniana Miora. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay mba ho isan'ny diakona amin'ity fiangonana ity ho aminao ny tompo. Amen. Rakoto Malala Njaka Tahiny. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay mba ho isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity mahay resy mahatanjaha fa ny tompo mombanao. Raweli Arjona Ingo Malala. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay ka mandray anao isan'ny diakona amin'ity fiangonana ity mahay resy mahatanjaha fa ny tompo mombanao. Andriany Vohery Tatia Navalona Mia Diana. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay mba ho isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity ho aminao ny tompo. Amen. Ramanankirana Santa Lovaso. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay ho isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity mahay resy mahatanjaha fa ny tompo mombanao. Raoly Malala Giselle Caroline. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay ka mandray anao isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity mahay resy mahatanjaha fa ny tompo mombanao. Amen. Raseny Malala Olia Risoa. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zahay ka mandray anao isan'ny diakona eto amin'ity fiangonana ity mahay resy mahatanjaha fa ny tompo mombanao. Rajona Arvony Mahery Andrianina Fanambinana Vohary.
noho izany fanekeny nataona teo izany dia amin'ny anaran'ny raisiny zanakariny fanamasiny dia manokana anao zay mbo isan'ny dikona amin'ity fiangonana ity mahiry sy mahatanja fa ny tompo mombanao. 𝗙𝗜𝗙𝗡𝗢𝗡𝗔 noho izany fanekeny nataona teo izany dia amin'ny anaran'ny raisy zanakariny fanamasiny dia manokana anao zay ho isan'ny dikona eto amin'ity fiangonana ity mahiry sy mahatanja fa ny tompo mombanao. rakotoarinoro mamy noho izany fanekeny nataona teo izany dia amin'ny anaran'ny raisy zanakariny fanamasina dia manokana anao zay mba ho isan'ny dikona eto amin'ity fiangonana ity mahiry sy mahatanja fa ny tompo mombanao. raboanary 𝗙𝗓𝗡𝗔𝗡𝗢𝗡𝗔 𝗙𝗡𝗏 noho izany fanekeny nataona teo izany dia amin'ny anaran'ny raisy zanakariny fanamasina dia manokana anao zay ho isan'ny dikona amin'ity fiangonana ity mahiry sy mahatanja fa ny tompo mombanao. Amen. Ivavaka isika misaoranao zay tompony amin'ny fanokanana ny reto dikona ireto taon'ny resitarana noho ny fanompona ataona no antokana ho amositra masina zay tsy azo asorona aminy. Ianao Andriamanitra ny nanokana, ianao nanamasina tehiry izy ireo eo ambany fahasoavanao. Torak'izany ny tokantramony, ny mpiara-miasa ny dikona manontolo, ny birao ny fiangonana manontolo zay ho ahiny izy ireo ka mokatra sy amo amin'ny asa tsara rehetra izy ireo. Ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho ny Tompo efa nataoko teo ambavanao ny teniko, ka indroa manindry anao zao andro anio izao, anampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andrava sy androdina ary anorona sy amboly. Ary Andriamanitry ny faharetina ny ampirahavitra nareo akan Kristy Jeso, mba ho saina ray sy vavaray, noarany mankalazin'Andriamanitra reny Jesosy Kristy tompontsika, Andriamanitry ny fiadanana ny anamasinareo samy ho tanteraka, ho arovana avokoa ny fanahinareo, ny tenanareo, ny ainareo tamteraka tsy anantsiny amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Amen. Todika amin'ny fiangonana ianareo. Misaotr'Andriamanitra lehibe sy ny ray aman-dreny mpitandrina isika fa totosa somatsara ny fanamasinana andreo diakonina misy 20 amin'ny andiany maritra. Ho mariky ny firaisapo sy fanahy amin'izy ireo ary koa fidan'Andriamanitra dia eo am-pitsanganana no iredonantsika ny hira fanevan'ny fitazapana protestanta amin'ny folo alindahampahabe sambatra. Petraka ny fiangonana.
ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Zany teny faneva ny diakona andiany maharitra izany a miarabana atsika mpianakavy finoana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa. Mijoro eto zay diakona andiany maharitra zay soloanay teny eto, hitondra ny teny fisaorana. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra satria izy tokoa mitantana antsika ho amin'ny lalany, ary izy no miazona ny tongotrontsika tsy ho solafaka. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ray zanaka fanahy masina. Misaotra ny ray aman-dreny mitandrina izay tarihan'ny révérend docteur 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔 izay miaraka amin'ireo mpitandrina mpianatra raha. Misaotra azy ireo satria iraka solon'ny Kristy anareo, tanan'Andriamanitra miasa ka nahatanteraka ny fandraisan-tanana ny diakona sy fanokanana izao diakona andiany maharitra izao. Makasitraka indrindra ny amin'izay efa nataonareo a, misaotra tamin'ny fampianarana izay efa nataon'ny ray aman-dreny mitandrina, ary izay fampianarana mbola omeny ihany koa. Soratra masina moa dia mampianatra antsika mandrakariva, fa aoka izay ampianarana ny teny afoy zavatsoa ho an'ny mpampianatra azy. Koa dia manolotra izahay ho an'ireo ray aman-dreny mpitandrina, ny docteur révérend 𝗙𝗙𝗡𝗢𝗞𝗔𝗔 sy ny mpitandrina mpianatra raha ny valopy, ho mariky ny fankasitrahany. Ny fahakelezany moa dia afenina anaty valopy izany a, ko dia nino zay mandray mpitiavana izy ireo a, ary tsisy euro tsisy dollara fa FMG a fo manolotra ngeza be. Misaotra ny ray aman-dreny mitandrina. Misaotra ihany koa ny birao-piangonana satria izao ntotosa dia ny fandaminana sy ny fandrindrana izay nataonareo. Misaotra anareo diakona izay zoky satria mariky ny fiombonana sy ny fankatiavana, firaisan-kina no nasehonareo. Mankasitraka indrindra ny rina sy angatana aharitra tokoa ny firaisan-kina sy ny fiombonantsika. Misaotra ny fiangonana iray manontolo satria sady vavolombelony ny fanekenanareo a ny nakatoy ihany koa ny fandraisana anay ho diakona eto amin'ity fiangonana ity. Ho fampandrosoana misy kokoa ny fiangonana. Ny diakona andiany maharitra dia manolotra onduleur 2 kVA ray sy fitaovana fanangonana veram-pandraisana mba ho fampandrosoana izany asan'Andriamanitra izany. Misaotra antsika rehetra havana, namana tonga niara-nombavaka nanotrona izao fotoana izao mba ho voninahitra Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asa sy ny fitiavana izay nasehonareo. Izy eny hatanteraka izay irin'ny fonareo sy katsahany sainareo tsirairay avy. Misaotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tsy mitrahatra misaotra sy midiran'Andriamanitra isika noho ny fiantsony sy ny fidianana antsika mba hanao sy hanateraka ny asany etỳ tany, indrindra tamin'ny nahatotsana izao fotoa fanokanana diakona izao, izay manamarika ny fitohizana sy fanamafisana indray ny asa fanompoana eto amin'ny fitazam-panahy amin'ny foloalindahy ampahibe. Ampanetretena no ijoroanay sy andraisanay fitenenana manoloana ny fiangonana misolo tena an'Andriamatoa jeneraly filohan'ny fiangonana.
no ny adidy amandraikitra eto amin'ny firenena sy ny fiangonana rahavavy izay tsy azo ny alana dia ny tenanay no ny rany nitondra ny teny fisaorana sy filaritso eto anatrehanareo mpiray finoana kanefa na dia any ampaniterany andraiky ny any izy a dia miompo ampanahy tanteraka amintsika eto ary dia manatitra amin'ny fisaoranareo mpitandrina rehetra izay ny fandimby izay nanaiky nanendry atsika ho mpiara-miasa amin'izy ireo ampandroso ity fiangonana ity misaotra ireo filom-boninahitra ny loholona ny dekona ny komity ny filohan'ny sampana sy ny fikambanana velona rehetra tao amin'ny fitazapana protestanta ho an'ny filohan-day tao mpahibe izay nolo tena tsitrapo ka namaly ny antson'ny tompo mba hitarika amin'ny vahoakany hanompo azy misaotra antsika kristianina rehetra ihany koa amin'ny fanekena ny fitariana sy fandaminany rehetra nataonay ary indrindra ny fitrotroanareo ambavaka ny asa fanompona iraisantsika eto amin'izao fiangonana izao manaraka izany dia mamela ianareo hitondra ny fisaorana sy fankasitrahana ireo diakonina vaovao andiany maharitra tamin'ireo fanomezana fitaovana ho an'ny fiangonana dingana goavana sady ny vitan'izy ireo eo amin'ny fampandrosoana ny as'Andriamanitra sy fampandehanana ny asa masina tanterahana eto amin'ny fiangonana ilay Andriamanitra manakarepasoavana ny hamaly fitianareo amin'izao fahafoizana ataonareo izao aza sarotra sy makadiry tokoa no atrehantsika nefa kosa sady masina no mahasoa ary mahavonjy ny fanatanterahana ny asany ka noho izany akoatra ny fanatanterahana kitsopo ireo teny fanekena masina izay fananaovantsika voady teo anatr'Andriamanitra dia manantena ny dekona sy ny loholona rehetra mba irahina sy fanometanana ary indraindraikitra mavitrika mba hampandrosoana trany ny asa-panompona an'Andriamanitra toy ny firotsahana sy fanampiana ireo sampana velona eto amin'ny fiangonana ary aza misalasala manome tolo-kevitra ireo mpikambana sy komity tsatsapana ary mibiraom-piangonana amin'izay hevitra rehetra tokony hanatsarana ny asa-panompona eto amin'izao fiangonana izao manentana ny sampana rehetra sy ny ratsana tsirairay ary ny fikambanana velona eto amin'ny fiangonana ihany koa mba hanatosa ny asa manandrify azy avy indrindra fa amin'ny fitaizana ireo mpikambana ao aminareo manentana ihany koa ny kristianina manontolo mba azoto hitrotram-bavaka sy havitrika trany amin'ny fandraisana anjara amin'ny etsika rehetra izay atao eto amin'ny fiangonana eto ihany koa raha toa ka misy tolo-kevitra ho fampandrosoana dia aza misalasala mampity izany amin'ireo komity izay fantatrao toy izany ihany koa ireo manana olana mikasika ny fiainam-piangonana mba hanatona ny dekona izay akaiky anao satria dia hitantsika eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny izy ireo fa ho indrindra ny filazan'ny teny saotra masina manao hoe fa toy izany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana mitady avo indrindra Korintianina voalohany toko 7:12 ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa rehetra Hebreo toko 12:17 ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra misaotra ny solitenany birao ny fiangonana isika amin'ny alalan'ny Andriamanitra jeneraly filoham-panampy dia ny amin'ny lateny sy ny teny fisaorana izao dia iroso amin'ny iran'ny dekona isika ka izao ny fandaminana hidina etsaloha reo dekona vaovao isika dekona loholona filom-boninahitra rehetra hiakatra ty amin'ny alitara masina dia ny mpitandrina ny hidina hiaraka amin'izy ireo mba ambady avy itsika rehetra ny amin'izany manasanareo hiakatra avatrany izay ny midina dia nareo no hiakatra
efaso ihany le feo mozikany Amazing Grace teo a iomanana.
isika satria ay zareo miditra amin'ny corne de cône dia isada no hitarika an'zareo amin'ny sisiny ato a dia hidineto zay arabanareo manaraka avatrany namana rehetra fa adinoko ny tradition hoe ny de cône rehetra no andretanina zareo satria miditra amin'ny corne de cône zareo dia itsika rehetra zany hidina. Artsika de cône rehetra miarahaba io. Misy sampana hira dia afaka mihira izy. Mahavitribitrika isika fa any velany any ianao vao manao accolade fa mandray tanana ihany no atao eo a.
rehefa lehilahy zany mandalo eo dia mavitribitrika fa vehivavy somay elaela mety le akanjondry. Sasany zao misy hoe 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗔 nanao volo. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika dia aorian'izay dia manao ny rakitra avy hatrany. Dia ho aminareo rehetra ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao ray izao maraina izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana ho tanterahina amin'ny herin'ny anio alahady ny fivoriana ara-potoana fanao ny biraon'ny fiangonana sy ny mpihevitra rà. Ny biraon'ny fiangonana amin'ny 8 ora maraina ary ny mpihevitra rà amin'ny 9 ora maraina. Vaovao avy amin'ny sampana avy amin'ny sampatia ny alahady 17 Jolay herin'ny anio no natanterahana ny fisarihana tohana sokoto. Mbola misy ny tapakila izay amidy 9,000 ariary mety azahoana loka maro. Loka voalohany tabla iray sy seza pliable 4. Ny faharoa couvert complet vita amin'ny porcelaine ahitana vilia 9, tasy sotasy 9, plateau ray, saladier ray, vera 9. Ny fahatelo speaker rechargeable sy micro iray ary loka maro samihafa. Koa manentana antsika ny sampatia andray anjara amin'izany ho fanohanana ny asa fanabeazana sahaniny. Araka ny voarakitra amin'ny troaten'ny fiangonana dia ho tanterahina any Vatomandry ny 17 ka hatramin'ny 14 Aogositra ho avy izao ny lasy lehibe 5 koa ilazana ny mpikambana rehetra mba hiomana amin'izany. Misy taratasy fisoratana anarana nalefa any amin'ny ray aman-dreny ho fisoratana anarana izay tsy maintsy averina amin'ny faran'ny volana Jolay ho avy izao. Ny sarandasy dia 25,000 ariary isan'olona. Ny andindininy dia ny isan-tsampana no manome azy.
avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara mitoy hatrany ny fiofanana famakiana soratra masina amin'ny asabotsy ho avy izao manomboka izany amin'ny valora sasany maraina anio hariva manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fampianarana iarahana ampitandrina révérend docteur 𝗙𝗡𝗙𝗡𝗢𝗡 izay fanaontsika isaky ny alahady fahatelo manasantsika rehetra amin'izany ampiafantarina ihany koa isika fiangonana manontolo fa ny tafika masina ho an'ny fiangonana dia ho tanterahana any miantso arivo be enjy ny 7 hatramin'ny 7 aogositra ho avy izao rakim-pisaorana misaorana Jehovah ary fanahiky ary aza misy adinonao ny fitahian-drehetra salamo 7:1 ny 2 rakim-pisaorana noho ny fahafahanay mianadahy ny fanadinana CEPE sy BEPC 5 sy 2 rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 𝗙𝗡𝗙𝗡𝗢𝗡 ny mpitandrina Totosaina Justin Frank mangataka nira firana fanampiny fa 430 ary mangataka vavaka ho an'ireo mpanala baka rakim-pisaorana misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana anarany masina misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahian-drehetra izay mamela ny elokao rehetra izay manasitrana ny retinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarona ny famindrapo sy fiantrananao salamo 7:1 ny 1 hatramin'ny 4 misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fitantanany fiainanay tao anatin'ny sedra izay nolalovany mangataka vavaka ary manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 𝗙𝗡𝗙𝗡𝗢𝗡 sy ireo mpitandrina mizatra raha miderahan Jehovah fa tsara izy eny mandrakizay ny famindrapony salamo 7:1 ny 1 rakim-pisaorana noho ny nafahana tamin'ireo fanadinana rehetra izay natrehana mangataka vavaka ny amin'ny fitohizan'ny fianarana rakitra tononona ho an'ny révérend docteur 𝗙𝗡𝗙𝗡𝗢𝗡𝗢 sy ny sampana sekoly alahady dia toy izay indray ny vaovao iray riavana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana fifaliana ho antsika ny navitan'ny fanamasinana fanambadiana reto zantsika raha velonjatovonjara ny aina Roland sy randrena Rosoa ifaliantsoa finoana asana ato zareo arabe ny ngiadekona atsitsika teka aloha ny ngiadekona fa nanambady ny dekona njara sora tompoko mahazo toerana reto avatsika reto entina mbavaka masinina fanambadiana raha Manuela fandresetsarabidikady osana sy raha netrarinay vozo ny aina nandry aminy safidiny aina Jacquelin sy raha ary malala tsy lavina lina asana ô zareo ireto avatsika reto zany avoaka ho mpitandrina amin'ny ary amin'ny sehatra maitso antsahamanitra amin'ny firmo amiray mangataka azy ireo Rousset taloha pasteur Valsoa pasteur Ladioa pasteur Franka mba miroso kely eo nareo zany ho hitan'ny havany zany raha mitondra vady dia ento le vady alongana mba misesykely nareo hiteny ny poste nanandrenanareo alohan'ny vavaka teneny saodaparitany dia ny district raha anina fa misy tsy mahafantatra atao hoe saodaparitany saodaparitany miray faritra ny Tonzile mananaravatra commune Mbodiampana district ny mananaravaratra district mananaravaratra zany misy amin'ny pasteur Frank mivady any pasteur Valsoa any saodaparitany afovoany andrefana districtna Rivomamo FJKM Ambato Mivolana pasteur 𝗙𝗡𝗙𝗡𝗢𝗡 Ladioa voatindry any amin'ny saodaparitany alaharina fa 7 na tsy motsinanana any amin'ny faritany ny farafangana zay zany ntsika teo farafangana dia Rivomamo dia mananaravaratra zany misy azy ireo
Ladio zao ne mikarakara fanambadiana efa nahita ihany izy fa nareo ohatrany sarotra atao be dia raha misy hanampy azy amin'ny fikarakarana fa amin'ny mariaziny dia efa nahita zany izy dia efa nampy zany tsika amin'ny mariaziny zany dia ho hita eo. Matahotra andeha ny farafangana ny sasany dia tsy nety hitsangana isika hivavaka. Misaotranao zay tompo na amin'ny fisinisy telo mianadahy reto irahana amin'ny alahady ho avy zao. Ianao no hanomana azy amin'ny zavatra rehetra ara-batana ara-tsaina ara-panahy. Hanomana sady koa ny fiangonana ndray azy ireo ka andetsy amin'ny tahotra izy ireo hifanohana aminay hifanohana amin'ny fiangonana koa. Ka ny anaranao ne no entin'izy ireo ka tsy hitsangaminatra izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia hipetraka isika reto izy ireo no mba tafahoana amintsika dia mbola manentana nareo filomboninahitra zany sisy olo tena iray isa-tsampana andretarana azy ireo fa indraindray efa vakansy ny andro sy ny takan'izany dia miala tsiny raha mampitsangana reo indray zany andretarana azy ireo. Mbola eto izy ireo amin'ny mois sy ny takan'izany fa le tafaraka ohatran'izao indraindray tsy tafaraka dia manentana nareo mba ambady mba andretarana azy ireo. Dia efa miomana koa amin'ny rakitra isika rehetra. Zany tsika no manao rakitra vatsindalina ho azy ireo amin'ny volana aogositra. Lazaina amin'ny raha-piangonana eo ihany zany. Iroso amin'ny rakitra vatrantsika io ny dekona andaminantsika amin'izany. Misy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo izay tataniny reto dekona vaovao ireto dia androany zany zareo no manolotra izany asa zany voalohany dia manasa antsika zany izy ireo iombon-tatabatra amin'ny tompo. Asaina koa ianao vahiny avy amin'ny fiangonana samihafa koa amin'ny atao hoe hospitalité eucharistique dia asaina tsy ampisalasalana ianareo avy amin'ny fiangonana samihafa. If
Fatirai, lombana petrane, katwa dene dene, dene bai fakatyavan, na hakeza, detabane, Ethiopia, nane.
mianakavy dia misaotra antsika rehetra tamin'ny tondranam-bavaka azy ireo sy nanaovanareo fanomezana hampandrosoana ny asana. Ny fanomezana natolotrareo dia mitetina fitotrapotrisa sy 7,7,4,000 ariary dia mankasitrika indrindra ny tsika rehetra mianakavy tompoko. Ny hira 50 ny firana fanampiny no ataontsika. Ianao izay miasa fatratra. Hira 420 fanampiny Jesosy rehareha.
Jolay ny ramialosy aoriny tsidrano. Nanao Andriamanitra ray mafanjavatra rehetra tsy avelana ngozohozana ny tongotrao tsy mba rendrena ny mpiaro anao indro tsy matory na rendrena ny mpiaro anao Jehova ny mpiaro anao Jehova ny fialofanao amin'ny ankavananao jorananao Andriamanitra zanaka Jesu Kristy ka ny masoandro tsy amelanao amin'ny andro ny volana no ny alina jorananao ny fanahy masina iaranao amin'ny ratsy rehetra izy eny niaro ny fanahinao izy ny tompo niaro anao na miditra na mivoaka hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka ivavaka mangina isika to. Matoky mitsangana miantsanao izy. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianarana apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinana ny mofo ary ny fivavahana. Amen. Izany famakinana ny mofo izany izay tamin'ny andro ny apôstôly nantsoina hoe fandraisana fanasan'ny tompo atolotra antsika ankehitriny ka ho asan-drato amin'ny tompo no fotsika. Fantatray fa tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy, manana ny fahefana rehetra nandanitra sy aty an-tany, koa mideranao sy manome voninahitra anao isan'andro. Ny kerubim sy ny serafim rakotry ny elany ny anjely tsy ombialiny alina ny mpaminany, ny apôstôly ny martiora ary omboahavitra efa sambatra naminao. Ka mianta aminao zay tompo, mba iombona ny feno marobe nandanitra, mba azo isantotra ny fanjakana masina amin'ny fiobiana manao hoe
isika ny teny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadia anazy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hano, ity ny teniko izay omena anareo, izao no ataovo ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninany dia hoy izy, misotro amin'ity anareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay nilatsaka ho an'ny rehetra ho familan-kiloka, izao no ataovo ho fahatsiarovana ahy na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry Tompo ray an-danitro, indreto izay manao ny fahatsarovany nahatongavany zanaka olona, ny fijaliany ny fahafatesany fitsanganana amin'ny toerany maty. Niakatra amboninahitra izy ary mifona eo ankavanany ray, naniraka ny fanahy masina ho tonga ty aminay, miasa aminay amin'ny zavatra rehetra. Ko miandro sy mitalao ny firenanao zay Tompo, feno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay. Aingane ho tanteraka ny sakramenta masina zao endry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le natenina ny ray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry Tompo ray an-danitro, oka hiasa ny fanahy masina, le fanahy mahery, mahary, mamelona, manamasina. Izany fanahy zany meo anay Tompo, ahatsarovinay tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandrany Kristy rehefa miombona mofo sy divay zahay. Ko mianto aminao zay ry fanahy masina, amasino ny mofo manambara amin'ny teran'ny Kristy, amasino toraka za amin'ny divay mba nambara ny rany Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanaka malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra rehetra tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika rehetra dia tena iray na dia maro azy, isika rehetra dia samy mandray amin'ny mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka fisaorana izay saorantsika dia firaisina amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy Tompo andeha fivoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika ianao niry voalahatra amin'ny mpizaran'ny mofo sy ny kapoaka. Kazarao zay nantsony Tompo amin'ny finoana, nantsony Tompo anatonazy. Amen.
manakana isika nitritena. Oka isika ompo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Ny mofo hoaninay ry Jesoa. Hoy Jesosy Kristy izay miantso olona mba hitena iny hoe raiso hany. Ity ny teniko izay omena anareo, izao no ataoko fahatsiarovana. Misotro ny divay izahay izao. Jesosy Kristy ilay miantsoka manafaka izay manatona azy hoe sotroina rehetra ty fa ity ny rako ny amfanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro familan-keloka izao natao fahatsiarovanay na ovena no misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo. Fefa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao any mpanahy mahavoka ary sakafo mifanjakany lanitra. Mino zay fa hiara misotro aminao ny vokatry ny voaloboka amin'izay vaovao amin'ny fanjakanao rahatra izay. Misaotra Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina aminao. Amin'izany ry malalako miorena tsara aza miova ary mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatra reo fa tsy foana tsakory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Amen. Mipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakim-pisaorana.
mampamirapiritra ny tavana aminareo ny tompo ka hiantra anareo ananatra ny tavana aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadana. Petraka ivavaka mangina isika tompoko. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny dekôrina tompony anjara marana ny fotoana hitsy amin'ny alitara miaraka amin'ireo dekôrina vaovao.